Karatany sy titra faobe mahery ny 500 no nozarainy Andriamatoa Ministry ny fitsinjaram-pahefana sy fanajariana ny tany teto amin'ny tokotany malalaky ny Brown District no nanatanterahana izany androany izay fiarah-miasa niarahana amin'ny tetikasa PNUD ka komina ny Amboasary Atsimo sy Tsivory ato anatin'ny faritra Anosy no nisitraka izany. No atongavana androany eto Amboasary amin'izao fizarana titra faobe sy karatany zao amin'ny commune Amboasary sy ny commune Tsivory. Io tetikasa io nirahana tamin'ny PNUD ary sorana zaroa manatrika etona ary mananteny izahay fa itony fiarah-miasa ny fizarana titra sy karatany no anisan'ny laharampamena anisan'ny baika no men'ny président ny ministère any ministre hoe avereno amin'ny malagasy ny tany ka dia mitohy ny ezaka ary efa ompelatanan'ireo ben'ny tanàna ny fitaovana ahafahany manohy ny fizarana karatany sy titra. Ny ohatran'ny 500 sy arivo zao no nizaraina androany ary efa nafanantena moa ny PNUD fa hitohy ny ezaka maro ireo commune tsy mbola nanao an'izay ary district maro koa nefa nitenen'ny gouverneur hoe mbola tsy nisitraka an'izay tetikasa izay ka mbola hitohy izany ezaka. Isorana ny fitondram-panjakana ao anatin'izay ary ny hoe Andriamatoa Flo Andrajoelina dia mijery akaiky ny folo ny vahoaka indrindrindra aty Atsimo ka inoko fa amerina n'izay tany izay ary eo mifaritra ao anatin'izay manome koa mametraka an'izay fanampy izay mba hahafahana miroso amin'ny fampandrosoana maharitra lovain-jafy amin'ny resaka ilana ny tany rehetra eo ny fambolena ny fiompiana ny resaka famokarana izany ka izay ny tanjona apetraky ny faritra Anosy ihany koa manaraka amin'ny vina apetraky ny fitondram-panjakana. Taorian'izay dia nisy ny fitsidiany Andriamatoa Ministry ny orinasa Pipeline izay fitarihan-drano makany Sapona sy Androy tetikasa ny fitondram-panjakana izay tanterahiny projet mionjo.